Aoka iara-mivavaka isika rehetra. Jesosy io tompo tokoa ianao, ary noraisinao fanananao tokoa zahay. Misaotranao zahay fa noraisinao an-tanana ny fiainanay manontolo, ary ianao le nanome toky anay hoe tsy misy haharombaka zay eo am-pelantanako. Betsaka ny olana manodidina anay, maro ny zavatsarotra zay atrehinay. Ampio zahay ry fanahy masin'Andriamanitra velona, mba tsy hatahotra na hihorohoro aza eo anatrehan'izany fampahoriana maro zay manodidina anay izany. Fa hijery an' Jesosy Kristy tomponay, ilay vombo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty, hatoky ny asany irery, ny famonjeny anay, ny fiainana zay atolony anay. Maro be zay mety mampierikerika anay na mampihemotra anay, fa arovy indrindra izahay noho ny fahasoavanao. Amin'ny anaran'i Jesosy tomponay, amen. Faly miarahaba antsika rehetra ry havana amin'izao fanatrehana ny isan-taona ny Toby LOVASOA Vatotsara amin'ity 2 novambra 2024 ity izao. Maro ihany ny 2 novambra nandalo, fa izay mampiavaka ity 2 novambra 2024 ity dia izy mbola tafiditra tanteraka amin'ny fanamariana ny 500 taona ny reformation, ary izy tafaradalana tsara amin'ny fanamariana ny 510 taona ny fiangonana loteranina malagasy. Fa tsy ataontsika mbanimaso tsy hita ny hoe 200 taona koa izao no efa nidira ny filazantsara teto tamin'ny alalan'ny LMS. Fahasoavana lehibe izany atao hoe tonga teto amin'ny tanitsika ny filazantsara, na izay atserovana ny 500 taona nitoriana izany filazantsara izany ny ainga avy any Wittenberg. Ka isan'ny novaketsika teo ny romanina toko voalohany 17 zay teny faneva lehibe amin'izany. Na zay atserovantsika izany filazantsara tonga teto amin'ny tanitsika 200 taona lasa izay tamin'ny alalan'ny LMS izany, na ny 50 taona lasa na tongavan'ny NMS teto amintsika. Harena sarobidy ny filazantsara izay voatolotra amintsika. Ary zany no ananatsika ny teny faneva eto, satria nandritra izany fotoana lava izany dia miasa ary mbola hiasa ny fanahy masin'Andriamanitra velona. Ka hitodika isika amin'izay lazay ny asan'ny apôstôly toko 4 ny 1:30. Asan'ny apôstôly toko 4 ka ny 1:30. Asan'ny apôstôly toko 4 ny 1:30. Miara-mitsangana isika maka izany amin'ny anaran'i Jesosy. Tena maly izy roalahy minoan Jesosy Tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao.
Reray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Teny izay hainy maro tsy anjery raha ny asan'ny apôstôly toko 2:1-9. Minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Fa teny koa izay na dia haitsika tsy anjery aza dia misy hatrany izay zavatra tiany ambara amintsika isan'andro. Ka tsy ny fahaizantsika tsy anjery azy no ventiny, fa izay ananany hafatra holazaina amintsika mandrakariva. Raha ho ahy manokana dia fotoana faharoa azahoana mitoro teny ampabe maso amin'izay andraisana ity teny faneva ity izao. Raha nanao izany voalohany tany farimena tamin'ny 20 Aogositra lasa teo. Fa izany midika fiainana izay iainantsika mandritry ny taona koa, izany hafatra sy teny izay omen'Andriamanitra izany. Izay no ezahako teo mpanomanana ity toroteny ity dia izao: tsy niverina ny haino misitsy ilay toroteny nataoko tany farimena tamin'ny 20 Aogositra, na dia nanako ao izy, fa nangataka amin'ny fanahy masina mba hiteny ho an'ny mpamonjy isan-taona eto amin'ny Toby LOVASOA Vatotsara, fa tsy hampamerina kilasy azy hanao tsy anjery koa, izay efa reny nafantany tany farimena. Minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankohonanao. Izay tianao tsindriana voalohany dia ny hoe ny famonjena dia tsy izay resahana ny farany, ka ietretan'ny olona na maliany fanontaniana hoe ao paradisa ve aho sa any amin'ny hely. Na dia fantatra azy fa izany tokoa ny zava-manahirana ny maro. Ho aiza aho rehefa tonga ny farany? Ho any paradisa ve sa ho any amin'ny hely? Satria ny ambara filazaina indrindra amin'ny hoe famonjena dia mahakasika tokoa izany fidirana ny paradisa na fidirana any amin'ny hely zany. Fa mana-pilazaina indrindra koa zany, sy ny amin'izay anatrehany ny fahafatesana ihany, fa ny amin'izay hiatrehana ireo loza mitatao na zava-manahirana eo amin'ny fiainantsika isan'andro. No zany ny famonjena dia tsy miresaka na mampianatra na mitaridalana fotsiny momba izay idirantsika any paradisa na izay handehanany zareo any hely. Sy izany. Raha miverina amin'ny asan'ny apôstôly toko 2:1 sika, farafahakeliny dia misy loza telo no hita sy ambarany mazava, ka mahatonga izao filazana izao hoe hovonjena ianao. Itorian'ny apôstôly teny momba ny famonjena tokoa. Ny loza anankiray voalohany dia ny fisian'ny mpaminany sandoka.
fa izao indrindra lazay ny asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo. Misy zazavavy anankiray manana fanahy faminaniana sandoka, ary misy mpanan-karena izay nampiasa ity zazavavy ity ho tonga loharano-karena. Loza mahatsiravy izany. Fa tsy tamin'ny andro ny apôstôly fa izay ihany no misy izany loza mitatao izany. Fitsanganana ireo mpaminany sandoka maro izay tsy mitory ny filazantsara velively, fa manao zany ho fahazoan-karena. Ary maro zany na dia amin'ity andro ity izay avelomantsika ankehitriny azy. Ka toa mahafinaritra ny filazany zava-miafina samy hafa rehetra. Kanjo natao no fahazoan-karena izany, fa tsy natao hanambarana an' Jesosy lay vohongo tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Natao no fahazoan-karena izany, fa tsy natao hanolorana fiainana ho an'izay rehetra maty. Tsy natao hampifaliana zay ory, ary tsy natao hanasitranana zay marary. Ka isan'izay nitondrana vahaolana noho ny amin'i Jesosy lay vohongo tao ambony hazo fijaliana sy nitsangana tamin'ny maty, noho ny amin'ny toriteny izay nataon'ny apôstôly. Fa na dia nafinaritra izay nahita tombotsoa tamin'izay manodidina azy aza ity zazavavy mpaminany sandoka ity, rehefa nilaza ny apôstôly ka nandidy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, indro resy ny fanahy mamitaka, resy ny faminaniana sandoka. Loza mitatao no entin'izany faminaniana sandoka izany, fa ny fanatrehana azy tamin'ny anaran'i Jesosy, nandroana izany fanaratsy izany tamin'ny anaran'i Jesosy, dia nitondra famonjena ho an'ny manodidina azy. Ho vonjena ianao sy ny ambonanao ho ny tenin'Andriamanitra. Tsy tamin'ny andron'ny apôstôly ihany izany, fa ny ainana teo amin'ny tantaran'ny fifoazana teto Madagasikara koa. Na izay tany Soatanana, na izay tany Manolotrono, na izay tany Ankaramalaza, na izay tany Farimely, ary isan'izany izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny dady Rojofera teto amin'ity Toby LOVASOA Vatotsara ity, sy ny asa lehibe izay nampanaovan'Andriamanitra azy tany Mbomanara. Fa nisy loza mitatao tokoa amin'ny asan'ny fanompoan-tsampy, ka nodidiana tamin'ny anaran'i Jesosy. Rava izany amin'ny herin'ny hazo fijaliana. Fa isan'ny loza faharoa koa izay hita amin'ny asan'ny apôstôly toko fahenina amby folo ity dia izao: nokapohina, nokaravasiana, enina ratra mafy natao isan'izay saiky maty aza ny apôstôly. Nampidirina amponja ny apôstôly, nofatorana ny tongony, no idina tamin'izay lalina indrindra izy ireo. Loza mitatao tokoa izany. Ary sy tamin'ny fiainan'ny apôstôly ihany zany, fa na dia izay niseho sy niariary tao amin'ny tantaran'ny fiangonana, ny amin'izay hita sy velomana koa amin'ny fiainan'ny fiangonana, dia ity: mbola misy loza mitatao tahaka izany, fampahoriana izay mitory ny filazantsara marina, fanenjehana izay rehetra mitondra ny teny soa mahafaly tokoa. Fa izay antony ny kapohana mafy ireto apôstôly reto, izay namparatra mafy azy,
izay nampidirana azy tany am-ponja, izay namatorana ny tongony, izay nieverana azy fa hodiana amin'ny lalina indrindra aza, dia ity. Satria izy nitory fanafahana sy nitondra fanafahana. Hoy ny filaza ny fiampangana azy. Ireto jiosy ireto dia mitabataba amin'ny fiainantsika romanina. Fa izao indrindra ny falehan'izany, amin'ny tsy fahazakan'ny olona ny hery ny filazantsara marina, amin'ny tsy fahazakan'ny olona ny hery ny azo fijaliana, izay nanombohana an' Jesosy sy nitsangany ny velona marina tokoa, dia iainana amin'ny taonjato maro ny ifandimby, ny fampahoriana izay mitory ny filazantsara marina. Fa izao indrindra no ilazany ten'Andriamanitra azy, ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Tsy mba nanan-kalary, tsy mba nanan-kavaly teo anatehan'izany fampahoriana mahatsiravina izany ny apôstôly. Tsy mba nitodika na tamina manam-pahefana izy na tamina manam-pahefana izy. Fantany ihany fa romanina ny apôstôly Paoly. Sy zavatra miafina amin'izany. Ary afaka niantso ny hery sy ny fahefam-panjakana romanina izy eo anatehan'izany fampahoriana sy fampijaliana rehetra izany. Fa izao ny marina. Tsy nitodika na tamin'iza na tamin'iza, fa nitodika tamin'i Jesosy, ilay vomby tamin'ny hazo fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Nitodika amin'ilay naniraka azy hanao ny asa masina. Nitodika amin'ilay nitoriany, ilay nambarana. Nitodika amin'ilay mitondra fiainana ka atolony sy zaraina ho an'izay rehetra mahantra sy fadiranova. Amin'ny fangirifiriana lalina ho amin'ny tenany voakapoka mandrivorivo, amin'ny fahoriana lalina namatorana ny tombony aman-tanany, amin'ny fahorian-tsaina miatra amin'izay anodina azy amin'ilay fonja lalina indrindra. Indro fa ny haino ny feon'Andriamanitra izy, nitodika amin'Andriamanitra ka ny hira fiderana, nitodika amin'Andriamanitra ka ny vavaka marina. Ary na tsy misy na inona natao, mihoatra noho ny hoe nitodika amin'ilay tompony hery sy ny fahefana, nitodika amin'ilay mpanjaka ny mpanjaka, nitodika amin'ilay tompony fiaina. Ny hira izay natao, ny vavaka izay nasandratra, tena nitondra famonjena ho azy. Tsy izy tena ninogaga, fa ny voafonja miaraka aminy talanjona. Tsy izy tena ninogaga, fa ny manam-pahefana izay namonjy azy torakovitra. Fa nahoana? Tena mpamonjy Jesosy, tsy amin'ny teny izay ambara, tsy amin'ny paradisa ampanantenaina, fa amin'ny fiainana izay iainana hitondrana ny fahoriana marina, hivesarana ny azo fijaliana tokoa, hiaretana ny fanenjehana, hitondrana ny fampahoriana rehetra amin'izay hitoriana marina ny filazantsara. Indro fa nivaha ny fatorany, tapaka ny gadrany, afaka tanteraka izy, fa efana manao ahoana loatra izany. Tena mpamonjy Jesosy ka nanafaka azy tamin'ny fatorany rehetra. Eny manaisitra ny fanaintainany azy ka mampifaly azy ao anatin'izany fahoriana lalina sy mandrivorivo izany. Ianao koa izay nandray izany antso masina izany, na ao amin'ny fanompona manokana, mahapastora, mahakatekista, mahampiandry sy ny maro hafa tsy voatanisa, eny fa nady amin'izay hieverana ny tenana ho tsinotsinona azy ka ilazana hoe zaho anga inona kristianina tsotra. Fa tsy izany, fa amin'izay hitsanganana marina tokoa ho kristianina marina, miaina ny fiainana marina amin'izay niantsonanao ka nandraisana anao ho zanaka tao amin'ny batisa. Hevero
ny fitiavan'Andriamanitra mamonjy ianao. Fa tsy latsa-danja amin'izay namonjena Andry Paoly tany Amponja no anatrehanao ny faninje, ny fampahoriana, ny fijaliana, zay rehetra tsy maintsy entina no ny fitoriana ny filazantsara marina, no ny fijoroanao amin'izany finoana marina izany. Fampahirezana lehibe ho anao izay natao batisa, natsangana ho zanak'Andriamanitra izany. Fampahirezana lehibe atolotra anao amin'ny fanompona manokana izay noraisinao tokoa izany. Fa tsy teny mahafinaritra, tsy resaka mahaliana ihany izany, fa ny asa izay efa nataon'i Jesosy ary ataony ao amin'ny fiainanao koa, hovonjena ianao sy ny ankonanao. Sy hitondrana fampanantenana ho anao ny amin'ny idirana ho an'ny paradisa fotsiny izany, fa indrindra izay anatrehanao amin'ny fahatokinan'i Jesosy ireo zava-tsarotra sy manahirana manodidina maro eo amin'ny fiainanao isan'andro. Somary taitra maly rehefa nihainy ny hiran'ny tanora, manomboka amin'ny fitolokoana, manomboka amin'ny fitaraina, very hevitra ny amin'ny asarotry ny fiainana izay iainana ankehitriny, toa tsy misy mazava mangirangirana kely akory. Ho aiza moa miafarany ty hira ty? Fa soa ihany miafara amin'ny fanantenana, mamelona ny finoana. Ary izany no ambaran'izao tenin'Andriamanitra izao: minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Nanafaka tamin'izay voafatotra ny fanahy maloto amin'ny faminaniana sandoka, famonjena nentin'i Jesosy izany. Manafaka ny amin'ireo apôstôly izay voafonjy, satria miaritra fahoriana maro tahaka izany ny mpanaradian'i Jesosy, famonjena izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra koa izany. Fa ny loza lehibe fahatelo ambaran'ny asan'ny apôstôly toko 2 dia ity: tapa-kevitra hamono tena ilay tompony andraikitry ny fonja. Ataontsika amin'ny teny mahazatra antsika ankehitriny ilay gardien chef amin'ireo agent pénitentiaire. Efa naka ny fitaovana hamonoany ny tenany izy rehefa nahita tamin'ny alina iny fa nisokatra ny varavaran'ny fonja, ny vala olo, ny fatorana natao tamin'ny voafonja, ary tsy mba niandro didim-pitsarana hafa izy hanameloka azy noho izany toe-javatra izany, fa nanameloka ny tenany avy hatrany, nitondra didim-pitsarana ho an'ny tenany avy hatrany, ary tapa-kevitra fa hamono tena eo. Minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao hoy ny tenin'Andriamanitra. Fa na dia nentiny fanamelohana ny tenany ho amin'ny famoizam-po tanteraka hiditra amin'ny fahafatesana tokoa ilay tompony andraikitry ny fonja, iny fa ny teny sy ny asa Jesosy. Ary izany no ambara eto: hovonjena ianao sy ny ankonanao. Fa raha ny marina amin'ny fanapahan-kevitra izay nalainy dia ho foaty teo no eo izy, tsy niandry didim-pitsarana hafa na avy amin'iza na avy amin'izy, fa namoaka didim-pitsarana ho an'ny tenany mba handaoza mitanteraka ny tany. Fa amin'izany indrindra no nitenenan'i Jesosy sy ny asan'i Jesosy, ka tsy maty akory raha lehilahy. Filazantsara velona koa izany. Fa firy moa izay tratry ny famoizam-po ka te hiroso amin'ny fanamelohana ny tenany, ankoatry ny fanamelohana izay ataon'ny fiarahamonina raha teo. Firy moa izay mizotra tokoa amin'ny lalan'ny fahafatesana. Angaha isika afaka milaza fa ho an'ny olona nivelan'ny fiangonana ihany,
angasika afaka milaza fa tsy voakasika izany ny zanaky ny fifoazana. Fa na isika mameno ny tranony izao fantatry ny fanahy masin'Andriamanitra velona, fa tsy vitsy amintsika no manana adin-tsaina mampanahy. Ny maro amintsika mitolona amin'izany zavatsarotra ao amin'ny feon'ny fieritreretan'izany. Efa nandalo teo amin'ny tantara koa izany, ny ainan'izany rangahy Martin Luther amin'ny havesatra ny adin-tsaina mampanahy. Fa ao amin'izany vesatra lehibe izay manjo ny tsirairay izany, tahaka ilay lehilahy lehibe ny mpiandro fonja. Ao amin'izay fahakiviana sy famoizam-potanteraka, ao amin'izay anokafana ny varavarany fasana hidirana amin'ny atao hoe fahafatesana, no itenenan'Andriamanitra velona, no iasan'ny fanahin'Andriamanitra velona, no iariarian'i Jesosy fa mpamonjy izy. Ary itenenanao hoe minoan' Jesosy Tompo dia vonjena ianao sy ny ankonanao. Ifandrenesany ty lehilahy ty ny filazantsara velona tamin'ny alina maizina iny, naharesy tanteraka ny famonjam-pony, nitondra ny mazava lehibe ka nanana ny anjara amin'ny fiainana ao amin'i Jesosy. Vokatra izany, arak'izay lazainy asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo ihany, ny hafa izay efa nitorian'ny apôstôly teny tahaka ny Lidiana, iny fa natao batisa izy sy ny ankonana. Voavaly ny fanontaniana sarotra ny amin'ny ahazoana miditra ao paradisa, hanakatonana ny varavarany hely izay sokafan'ny Satana midanadana ho an'ny fahavalon'ny fanjakan'Andriamanitra rehetra. Iny fa natao batisa koa ity lehilahy ty sy ny ankonany rehetra. Voavaly ny fanontaniana sarotra, azo ny paradisa, nikatona ny varavarany hely. Fa tsy izany ihany, no afahana tamin'ny famonjana azy ny apôstôly. Saika hanao izany atsokosoko ny manam-pahefana, fanambaran'ny apôstôly Paoly mazava, ampabe maso no nampahorinanay no ny amin'ny filazantsara, ampabe maso no nampidirana anay amponja no ny amin'ny filazantsara. Aleo azava ny resaka, ampabe maso no ivoahanay ity fonja ity, fa tena romanina koa zahay. Sy nampiasain'ny Paoly mialohan'ny fidirana ponja izay hery sy fahefanana anany amin'ny maharomanina azy, fa amin'izay nijoroany ho vavolombelona, amin'izay nanehoany ny asan'Andriamanitra velona, Jesosy tondroina eto fa mpamonjy. Aorian'izany vao naseho ny mazava fa isan'ny romanina koa ny tena. Tena mpamonjy amin'izany zavatsarotra izany Jesosy, ka nivoaka ny fonja soamatsara ny apôstôly Paoly. Fa tsy izany ihany, fa na ilay manam-pahefana ambony na nisy sonia ny fampidirana ponja azy, indro resy ny filazantsara. Fa izany tokoa minoan' Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Resy ny filazantsara, ka sy maintsy ny ankohoka amin'i Jesosy ilay vombo teo ambony azy fijaliana ka nitsangana tamin'ny maty. Nahazo sy nandray anjara fiainana tamin'ilay maty nefa indro velona. Ry kristianina malala, aza mihevitra ny famonjenanao manokana, na aza heveranao azo anao pasiporo hiditra ao amin'ny paradisa, na aza heveranao hamana ny olana manjoanao manokana ao amin'ny fiainanao isan'andro zany. Hevero ny asarobidiny hoe mino an' Jesosy, matoky an' Jesosy. Ity dia tsy hafa fa fahavelomana tanteraka ao amin'izay lazay ny tenin'Andriamanitra, fahavelomana tanteraka amin'izay ataon'i Jesosy
ho an'ny fiainanao manokana isan'andro. Kanefa zao aza mihevitra ny tenanao irery fa every ny fahamarinana zao tenan'Andriamanitra izao koa hovonjena ianao sy ny ankonanao. Tena fanontaniana fieritseritra lalina ny hoe mpamonjy Jesosy ary marina zany. Fa 900 taona nidiran'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny LMS, 50 taona nidiran'ny filazantsara tamin'ny alalan'ny NMS, 20 taona ny fifoazana voalohany tany Sotanana, ary hiditra amin'izay 100 taona isika amin'izay niasan'ny dady Rajofera tamin'ny alalan'ity Toby Lovasoa Vatotsara ity. Amin'izay nampiasan'Andriamanitra olona manokana tahaka ny Martin Luther, tahaka ny Dada Raino Salama, tahaka ny Bembera Velonjanahary, tahaka ny Mama Volavana Germaine, tahaka ny Dada Tora Kotsana Daniel, tahaka ny Dada Rajofera. Nisy izay famonjen'Andriamanitra ny firenena. Amin'izay anokanan'Andriamanitra mpiandry tsy mitsahatra. Efa nanaovana maro tamin'ny taona lasa, nanaovana maro tamin'ity taona ity, ary mbola anokanantsika ny izay mianaka koa anio. Ananantsika mpiandry amin'ny nanaliny, eny hiakatra amin'ny nanetsiny. Aiza ny heriny zany ho famonjena ny firenena. Ity dia mitodika tokoa amintsika tsirairay avy. Ahoana ny fahavelomantsika amin'ny finoana marina ny tenin'Andriamanitra sy ny asan'Andriamanitra? Ahoana ny fahavelomantsika marina amin'izany hazo fijaliana namonjena antsika izany? Ka tsy izay ahatonga antsika ny an-danitra ihany no zava-manahirana antsika, ka tsy izay anaisitra ny zavatra maro manodidina antsika ihany no hameny ny fotsika sy ny saitsika. Inona no akon'izany amin'ny fiainan'ity firenena ity? Ahoana no azon'Andriamanitra mampiasa anao marina hitondra fanavotana koa ny firenena malagasy? Fa isan'ny antsoavy izay averimberinay matetika izao no hoe moa ve tsy maintsy hevitra ny tenantsika ihany sika? Ka tsy hanao antsoavy hivavaka hitoroteny afa-tsy ho an'ny malagasy izay efa nandray fitahiana lehibe tokoa nandritry ny 900 taona nikoriana ny filazantsara teto amin'ity nosy ity? Moa ve tsy isan'izay zava-dehibe nambaran'izao teny faneva izao hoe minoan Jesosy Tompo dia hovonjena anao sy ny ankonanao, izay everantsika koa ireo mitondra ny filazantsara ho antsika 900 taona lasa zay, ireo mitondra ny filazantsara ho antsika 500 taona lasa zay. Fa na dia nainga tany Norvezy ny filazantsara 500 taona lasa zay, na dia nainga avy any Angletera ny filazantsara 200 taona lasa zay, na dia nainga avy any Wittenberg ny filazantsara 500 taona lasa zay. Moa ve tsy rakotry ny aizina ary traky ny fangatsiavam-po tanteraka ny Europeanina mba amin'ny Amerikanina ankehitriny? Minoan Jesosy Tompo dia hovonjena ianao sy ny ankonanao. Eny, sarobidy izay ananantsika anjara ao amin'ny paradisan'Andriamanitra, sarobidy izay amahana ny olana maro manodidina antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro. Izany tokoa ny nahafatesan'i Jesosy sy nitsanganana. Fa every koa izay hivavahana sy hitondrana filazantsara indray ho any Eropa sy any Amerika. Izany no Jesosy miasa, tena mitondra sy manolotra famonjena, ka tsy miteny ihany fa mamely. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra isanakary fanamasina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ao mandrakizay. Amen. Mitsangana akaray sy ny fitahiana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo,
ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen.